Manolotra ny arahaba tompoko mbola manan-keratra ny fampitandremana noho ny fisian'ny alin-drano vaventy any amorontsiraka atsimon'ny Madagasikara manomboka eo Toliara ka hatrany Farafangana. Mety ho tafiakatra 3 ka hatramin'ny 4 metatra mihitsy izay alin-drano izay. Ny vinavinaina ena miandalana kosa zany manomboka amin'ny zoma ho avy izao. Ho an'ny mpiandrika izany dia tsy tokony hivoaka ny ranomasina aloha raha amin'ny rahampitso mba hisorohana ny loza mety iseho. Raha ho atsakan'ny sandavany ihany koa ny toromarika izay omeny ny manam-pahefana eny fotony eny. Raha ny mandrafitra ny toetry ny androntsika kosa dia misy an'ity fikorontanana ity ato atsimon'ny lakan-dranon'ny Mozambika izay hanalefaka ny tsikony varatra aza eto Madagasikara ary andrandraina hitondra rotsakorana aty amin'ny fatra atsimon'ny nosy manomboka amin'ny zoma ho avy izao. Ho an'ny afo voatany sy morontsiraka Atsinanana moa dia andrahoana mety arahana tandrifin-drahona amin'ny tsitokotoky ihany indraindray. Ny maripana kosa dia ahitana fiakarana ny maripana ambony indrindra ho an'ny afo voatany sy ny morontsiraka Atsinanana. Isy fidinany miandalana kosa amin'ny maripana ambony indrindra ho an'ny fatra atsimon'ny Madagasikara. Andao jerena amin'ny antsiplianiara ny vinan'ny toetry ny andro amin'ny rahampitso maraina. Azo orana somary miatoato ny morontsiraka Atsinanana nosy iray manontolo miainga avy aty Sambava, Antalaha, Analanjorofo, Atsinanana, Vatovavy-Fitovinany, Atsimo Atsinanana ary mipaka hatrany Taolagnaro. Andrahoana na andrahoana amin'ny tsitokotoko mety arahana herikerika manify indraindray ny ilany Atsinanan'ny afo voatany miazo an'ny alaotra mangoro. Ny fatra sisa rehetra dia andrahoana amin'ny tsitokotoko na ibalika be mihitsy ingaby masoandro. Raha ny vinan'ny toetry ny andro ny tolakandro kosa indray dia azo orana malefaka hatrany ny aty amin'ny manodidina ny Analanjorofo sy Toamasina, torak'izay ihany koa ny Atsimo Atsinanana sy Taolagnaro. Andrahoana mety arahana herikerika manify indraindray ny any amin'ny fatra Atsinanana alaotra mangoro ary ny ilany Atsinanana amin'ny fatra Sofia. Ny ilany Atsinanan'ny afo voatany mpakatra aty amin'ny fatra Atsimo-nosy moa dia andrahoana na andrahoana amin'ny tsitokotoko. Ny fatra sisa rehetra ho maina tanteraka mihitsy na ibalika be ingaby masoandro. Raha ny vinan'ny maripana rahampitso zao dia manodidina eo amin'ny 3 degré ny maripana ambony indrindra any amin'ny fatra avaratra andrefana zany any Sofia, Betsiboka ary Boeny. 4 degré kosa ho an'ny afo voatany. Maripana ambany indrindra tazantsika amin'ny sary izao any Avakina Karatra manodidina eo amin'ny 5 degré. Raha ny vinan'ny toetry ny andro amin'ny zoma kosa indray dia araka ny efa natsidiko teny am-piandohana dia miandrandra orana hoy ateo ny any amin'ny fatra atsimon'ny Madagasikara. Ho an'ny morontsiraka Atsinanana sy ny afo voatany miazo an'ny fatra avaratra nosy moa dia andrahoana na andrahoana amin'ny tsitokotoko mety arahana herikerika manify indrindrandrindra ny alina ho an'ny alaotra mangoro sy ny tendrony Atsinanana ny analamanga. Ho an'ny Analanjorofo sy Atsinanana kosa dia mety holalovana orana malefaka indraindray. Ny any amin'ny ilany andrefana nosy moa dia ibalika be mihitsy ingaby masoandro. Ny vinan'ny maripana ny zoma zay manankatra ny amin'ny 3 degré hatrany aty amin'ny fatra Betsiboka sy Sofia, eo amin'ny 7 ka hatramin'ny 20 degré kosa maripana ho an'ny afo voatany. Andao faranana amin'ny vinan'ny toetry ny andro amin'ny sabotsy ary izay dia mitoetra hatrany aloha ny orana tandrifin-drahona amin'ny tsitokotoko ihany aty amin'ny fatra atsimon'ny Madagasikara. Andrahoana mety arahana orana tandrifin-drahona indraindray ny ilany Atsinanan'ny afo voatany miazo an'ny morontsiraka Atsinanana. Ny fatra avaratra nosy ihany koa dia saika andrahoana amin'ny ankapobeny mety holalovana orana tandrifin-drahona indraindray ny aty amin'ny morontsiraka ny fatra Sava mpaka hatrany Atsiranana. Ny aty amin'ny ilany andrefana nosy moa dia andrahoana vitsy na ibalika tanteraka mihitsy ingaby masoandro. Ny vinan'ny maripana raha amin'ny sabotsy izay tsy dia misy fiovana firy fa manankatra ny amin'ny 3 degré hatrany ny maripana ambony indrindra aty amin'ny fatra avaratra andrefana, eo amin'ny 20 ka hatramin'ny 20 degré kosa ho an'ny afo voatany. 7 degré any Avakina Karatra ny maripana ambany indrindra. Morontsiraka Atsinanana dia manodidina eo amin'ny 7 ka hatramin'ny 20 degré, eo amin'ny 7 ka hatramin'ny 13 degré kosa any amin'ny ilany andrefan'ny Madagasikara. Dia izay indray raha ny vinan'ny toetry ny andro ato anatin'ny 3 andro avy manome fotoananao ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.